faly indray miaona amintsika rehetra amin'izao takarivo zao. Faly indray manonona amin'ny fiadanan'ny tompo ao tokantranontsika tsiraray avy ao ary faly sy ravoravo tokoa. Hideran'Andriamanitra miaraka amin'ny fofeny fankasitrahana no fitantana ny fiainantsika no ny fiarovany antsika nandritra ny enemana ary dia tafiditra soamatsara ao anatin'izao fandarana antsakira-piterana izay efa hiainantsika sy ny arahantsika nandritry ny fotoana maro zay. Miarahaba daholo tompoko, miarahaba ny ankizy madinika, ny tanora ny lehibe, miarahaba tsika rehetra no asoavin'Andriamanitra ary dia miaraka mideraza ankehitriny. Faly indray ny fo hanolotra aminareo groupe anankiray amin'ity takarivo ity. Groupe izay manana maizy azy indrindra amin'ny fitendrena gitara. Izany fahaizany sy talentany zany dia nety mba hiderana an'Andriamanitra, hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ary indrindrindrindra nety mba hampahalalana ny hafa ilay Andriamanitra izay nanome azy ny talenta. Tsy izany fa ny groupe Billy. Maro aminao rehefa mahafantatra azy ka dia izy no nasaina ary dia namaly ny antso hiaraka hiderin'Andriamanitra amintsika amin'izao takarivo zao. Koa mialohan'ny andraisantsika ny groupe Billy dia andeha isika andraindray ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra izay efa mahazatra antsika loatra vakina mialohany hidirantsika amin'ny fiderana. Ka dia hosokafantsika indray ny baiboly ao amin'ny salamo fa 8. Salamo fa 8 ka ny 120 no hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo fa 8 120. Vaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Isaorana neny tompo izay mitondra ny entantsika isan'andro san'andro. Eny Andriamanitra izay famonjena antsika. Davida mpanjaka no nanolotra izany teny izany. Davida mpanjaka no nanao fanandramana teo amin'ny fiainany dia nahita fa io Andriamanitra io dia miara-mitondra aminy, mitondra aminy mihitsy ny enta mavesatra isan'andro san'andro. Tsy hoe tsy ndraindray, tsy hoe amin'ny fotoana tahak'izao ihany fa isan'andro. Ary fantatra Davida mihitsy fa io Andriamanitra io dia famonjena azy. Tena zava-dehibe mihitsy ny zavatra tsapany Davida amin'ilay Andriamanitra izay tompony, ilay Andriamanitra izay angovany, ilay Andriamanitra izay itokisany. Inona moa ny olana raha mba hanao tahaka ny Davida koa isika? Dia andeha hijery eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy dia hamahavany lasantsika izay tadiditsika fa azontsika antoka. Fa nisy fotoana dia tena nahatsapantsika fa niara-mitondra ny entantsika Andriamanitra. Na dia indray mandeha fotsiny ihany aza teo amin'ny fiainantsika dia nisy ramby izany ary izay dia atsapana fa famonjena io Andriamanitra io. Isika indraindray ny manadino fa ilay Andriamanitra dia miara-mitondra ny entantsika isan'andro san'andro. Mino izany ianao fa famonjenanao mihitsy Andriamanitra. Ka izany no hiderantsika azy. Izany nanasantsika ny groupe Billy mba hiderin'Andriamanitra hiaraka amintsika amin'ity takarivo ity. Konde ary asaintsika ny groupe Billy hitravetrany hiderin'Andriamanitra dia ilay Andriamanitra mitondra ny entantsika mianakavy isan'andro san'andro ary famonjenantsika. Andao ary. Misamboaravara ty eny ny onjam-piainanao toa tsy misy hazavana ity lalana nombana aiza ihany ny afara. Isidra sarotra sy fitsapana ny fiainana dia ny fandimby-tenena ny tsara sy ny ratsy ny samboaravara ty eny ny onjam-piainanao toa tsy misy hazavana ity lalana nombana aiza ihany ny afarana. Ny samboaravara ty eny ny onjam-piainanao toa tsy misy hazavana ity lalana nombana aiza ihany ny afarana.
ana ry namako ka ny fofanasisaina meo ny tompo tsy hozara manantona iana zavesaranytana fa izao anylairay tompony fiadanana tsy fitarana manantona iana zavesaranytana fa izao anylairay tompony fiadanana tsy fitarana fa izao anylairay tompony fiadanana tsy fitarana fa izao anylairay tompony fiadanana tsy fitarana izay tokono ale ny baiboly tokana no lalana hitany ny famarinana nanoro lalanizy amizay tokono ale ny baiboly tokana no lalana hitany ny famarinana niza tsy andrayanao tsy ampiemotra ny tanampitiavana akotraizina ny tany ainana fenota izao tontolo izao niza tsy andrayanao tsy ampiemotra ny tanampitiavana rakotraizina ny tany ainana fenota izao tontolo izao ity misy antso tonga minao kara inina tsy hoenoina niza tsy andrayanao tsy ampiemotra ny tanampitiavana rakotraizina ny tany ainana fenota izao tontolo izao
kaza maditry fanao tiako anao kaza mania fa zao mbo tia namiana lala anisiana dalana fafafatesanavako no tambiny ota fafafatesanavako no tambiny ota anao kara tsy tiajery avako famonjena fa jesona fonia anidrako amonjy antena danahary mitiano kazambela anao kombala tian zako tsiarya anao kombala tian zao tsiarya anao kaza maditry fanao tiako anao kaza mania fa zao mbo tia namiana lala anitiana dalana fafafatesanavako no tambiny ota fafafatesanavako no tambiny ota anao kara tsy tiajery avako famonjena fa jesona fonia anidrako amonjy antena danahary mitiano kazambela anao kombala tian zao ko tsiarya anao kombala tian zao tsiarya zazabudu vão me bada de minha suidade eu não tenho mami voa lua me voquini vava vumyana mande kamalama nilala ni dada zazabudu vão me bada de minha suidade eu não tenho mami voa lua me voquini vava vumyana mande kamalama nilala ni dada no manuluja tanana ita danana vuchai
sendra disalusha tsy navelany overeo na de naditraza zombiny ainy mba tianyo tafita kafenoiny tsiky ny andro mpiaina ny sisa
nite andriamanitra izy nonary izao rehetra izao isy ny fiainana fahazavanao dia ny tongano ganonina hoesy hoanao feno fahasoavana dia ny mpitiavana fitiavana ny teninao no loha lalanao fa nilo ny tongotra panazava fana ny fanahy misaotra ny groupe ilisika zay nandrotsoritratsika tamin'ny hira fideranan'ilay Andriamanitra mitondra ny hitatsika miara mitondra atsika ny hitatsika ny eta mavesatra mihitsy tena famonjenantsika etsika mba afaka mandrakariva izy eo ary amporosy atsika mba hijoro amin'izany fitiava miderin'Andriamanitra zany mialoha ny isarana indray satria tapotra ny fotoana dia andeha omenanao zao teny zay voasoratra amin'ny Ezekiela fa toko 4:30 ka ny 4:20 no vakina aminao entina amakivaky ny fiainana zay jerentsika mandritra ny nemana ny anaran'i Jesosy ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo. Andriamanitra miasa ny Andriamanitsika. Andriamanitra manavao, mamerina amin'ny laony ny Andriamanitsika. Ary tena faniriny ny anomentsika izany, teny fikasana izany. Fo vaovao, fanahy vaovao. Mandehana amin'ity sabato ity fikiro izany. Fa omena Andriamanitra vaovao ary dia izany mety nao mamakivaky ny enemana vaovao indray. Maniry eo aminao amin'ny herinandro toy izao. Iary iderin'Andriamanitra resika amin'ireo vahiny izay nasaina manokana. Andeha ary veloma tompoko samy ho tainisika mianakavy amin'ny herinandro toy izao raha sitrapon'Andriamanitra miaona antsika. Veloma tompoko.